Faly miarabatsika amin'izao atoandrotoandro zao. Atoandrotoandro asa zay am'firy zay amin'ny ray ora ngamba zay raha tsy diso ako satria eo ambony io masoandro. Misy resaka kely tiana ohatrany hoe hotsim-pihana kely zany, hotsindriana kely momba an'le hoe miasa aty andafy. Satria ohatrany hoe be dia be zany le publication ataon'ny olona hoe ny aleha any andafy any hijaly, andeha hijaly ny aleha any andafy any. Le izy aloha zany tsy pihako kely hoe le andafy tian'le olona tenenina de Maurice le andafy tiany tenenina fa tsy de le andafy rehetrarehetra loatra fa Maurice ny anton'izay misy mihitsy ny ary ohatrany hoe olona avy any amin'le andafy anankiray avy any izy avy tety any izy lasa any amin'le andafy manao akanjo ba, manao blouson be, le andafy lasa any alao any zany. De izy mihitsy manao publication hoe ny alehan'ny Maurice any hijaly sy ny sisa satria ohatrany hoe fa tafavoaka izy zany de aminazy zany ohatrany hoe afaka teo Maurice izy de ohatrany hoe tena mijesoy be mihitsy hoe ao nareo zalahy zay lasa zay tafavoaka zay naresy ohatran'izany. Ka le tiako tenenina de le hoe le olona zany teny hoe fijaliana hono ny any Maurice any, farafahoriana sy ny sisa ohatran'izany. De iny zany ohatrany hoe tiako asiana teny kely hoe tena fijaliana tokoa ve le any Maurice. Satria misy ireo miteny hoe any hony tsy mahazo mivoaka an-trano, tsy mahazo mandendeha fa miafina, any hony maninona koa ny hanina ratsy, ny ohatrany hoe aratsiana be, ohatrany hoe afo be mihitsy zany le aty Maurice, tena hoe afo. Miaina ao anaty afo ianao rehefa hoe aty Maurice zay de ohatrany hoe tena faran'izay mijaly. Tiako tsindriana kely. Maurice io ny manambany gasy, Maurice io ny manevateva gasy, Maurice io ny manao tsintsinina gasy, manambaka sy ny sisa. Azavaiko zay zavatra zay voalohany ny Maurice tsy manambaka gasy izy amin'ny lafiny iray. Ianao rehefa miasa eto Maurice, ny zareo tena tsara, firenena telo nefa nesako. Madagasikara, Maurice, La Réunion, ireo nefa nesako fa afo Maurice. Maurice ry zareo tena hoe ny fanjakana mihitsy no syndicaliste manara-maso ny asanao sao de anao hoe ambakain'ny orinasa na ny mpampiasa anao, ny fanjakana mihitsy ny manara-maso aty Maurice voalohany. Hozy le olona hoe miasa andro aman'alina, tsisy sabotsy, tsisy alahady, tsisy fety sy ny sisa, non. 20 taona nesako teto Maurice fa zay foana zavatra niainako teto eto Maurice ny lalàna eto tena strict, tsy mahazo miasa mahery ny 10 ora isan-kerinandro ny mpiasa ray eto Maurice. Zany hoe 5 ora ny ara-dalàna, 45 heures ny normal zany. Fa raha hoe mangataka ny orinasa zany mba hanaovanao ora ambony apanga de tsy mahazo miasa mahery ny 10 ora ianao anatin'ny herinandro. Manana ny stratégique fanaraha-maso an'izay zavatra zay fanjakana eto Maurice vao iny fa fotsiny ianao plus na de atsasakadiny ara ny ora niasanao de efa tonga ao amin'ilay orinasa ny tompona ndraiky mpanjakana ary voasazy be io orinasa io. Zay ny ataoko hoe eto tena ny fanjakana ny manara-maso ny asa eto Maurice. Zay ny amin'iny anankiray iny hoe miasa andro aman'alina sy ny sisa kely karama ohatr'izany. Ny karama eto Maurice eny za tsy manao hoe tsy misy zany, misy zany hoe mahita olona mihitsy hoe miasa andro aman'alina, mahita olona hoe kely karama. Raha ny tena salaire de base eto Maurice 17 100 mahery kely. Salaire de base 17 100 ary ny marina tsy tokony mandray latsaka izay ny mpiasa eto Maurice. Ambon'izay zany le fanjakana zany le manome an'le misy an'le ohatrany hoe inona le filazany azy eny MRA le amen'ny fanjakana isam-bolana iny, ambonin'izay zavatra zay takan'izay ny eto Maurice. Fa maninona raha misy olona hoe mitaraina hoe zay kely karama zay miasa andro aman'alina raha ny marina, Maurice tsy manambaka. Fanjakana Maurice tena mandeha amin'ny ara-dalàna ary eto tsy azo anaovana kolikoly fa matoa ianao voambaka. Tsy le fanjakana na le mpampiasa ny nanambaka anao fa misy intermédiaire mpanelanelana matoto ao anelanelanao sy le patron anao.
misy mpanelanelana matotoa ao a mandrimbona ny karamanao noho ny antony mety hoe niditra tsy ara-dalàna teto amin'ilay firenena ianao dia tsy na ny fanjakana tsy afaka manara-maso anao satria ianao rehefa niditra tsy ara-dalàna dia ianao ihany no manafina ny tenanao amin'ilay fanjakana izay tokony hanara-maso anao rehefa niditra tsy ara-dalàna ianao zay mahatonga hoe raha miditra eto ianao amin'ny ara-dalàna dia voara-maso ny fanjakana ianao ary ny fanjakana ny mpampiasa no ataken'ny fanjakana raha vao manao tsintsinina anao na manambaka anao dia ny mpampiasa sy ny orinasa no ataken'ny fanjakana zay ny amin'iny a eto zany izay zany zavatra tiako teny hoe raha miditra apihatra ara-dalàna tonga eto ianao dia voara-maso tsara mihitsy ianao fa eto zany tsisy an'izany hoe miasa be sy ny sisa sy hoe kely karama fa misy le izy a fa mety hoe noho ianao zay niditra atao hoe niditra ankeliny zany ianao satria ohatrany hoe tsy le fanjakana ny antso anao fa ianao no te hiditra dia nisy olona nahay napiditra anao a dia tafiditra tamin'ny sehatra tsy ara-dalàna ianao a dia hiaran'le fanaovana tsintsinina sy le fanambakana ianao amin'izay fotoana izay zay ny amin'iny a misy koa le miteny hoe ny Mauriciana hony manambanibany malagasy manao tsintsinina gasy manevateva gasy sy ny sisa zavatra ohatrohatran'izany zany zavatra tenenin zareo dia zao reto a eno iny teniko a 20 taona ny ainako teto Maurice 20 taona fa za io a mbola tsy nambanina Mauriciana ary mbola tsy nitevatevaina Mauriciana na mivingavingaina Mauriciana tao anatin'izay 20 taona zay ny antony a zareo Mauriciana fatatsika tsara ny Mauriciana fa ny Mauriciana amin'ny ara-toetraina aloha zareo mandroso izy amin'ny toetraina karana zareo fatatsika ny toetraina karana oharina amin'le fiteny hoe lohana mpanan-karena ny toetraina karana zareo a tena mitandro fatsa le zavatra tena tandrovan'ny zareo a mahatonga azy mandroso dia ny fahadiovana ny filaminana ny fandriampahalemana sy ny fahanginana zany zavatra zany tena tandrovan'ny zareo izay toetraina karana zay mitandro fatratra an'izany hoe fahadiovana fandriampahalemana fahanginana sy ny zavatra ohatran'izany tsy manimbanimba zavatra hafa le hoe karana hoe mahery fihetsika le any ary amin'le ohatran'izay fa ny karana fa ny Mauriciana le karana le tena hoe karana mandroso ohatran'ny Inde maninona moa Inde mandroso be le toe-tsaina avany mihitsy no miditra eto Maurice eto ka iny fois zany ianao tsy matandrina an'izay zavatra zay a dia manjary a mahatonga an'zareo a amingavinga anao fahadiovana indrindraindrindra hoe tena zareo tena mitandrina an'izany itsika any amin'ny firenentsika efa malaza hoe ohatran'izao zareo ohatran'izao ohatrany hoe ny zavatra henony zareo sy hitan'izay tonga eto dia hoe le laza ratsy avy any amin'ny firenentsika dia zay zavatra zay zany no evitena tsy ho hitan' zareo eo aminao ianao zany mba sy olo tena amin'ny firenenao a aty an-tanin'olona aty a mba hitondra zavatra tsara ho reharehan'le firenenao aty an-tany lavitra aty ary le zavatra ratsy mampalaza an'le firenenao a ataovy tsy hitany eo aminao zay dia ohatrany hoe matsiaro hoe voafitaka izy fa le zavatra tsara ao aminazy a ataovy hita avo roeny ao aminao mihitsy a dia iny ianao le teneny hoe bon garçon ianao amin'izay fotoana izay a dia asandrany mihitsy ianao rehefa hitany hoe olona tsara sy mendrika sy limpana olona voninkanao zavatra tsara sy hoe ampandroso ny ambanday anao a dia zareo mihitsy manosika anao sy manohana anao zay ny toe-tsaina zay le tiako tenena hoe lohana mpanan-karena ny mpanan-karena rehefa misy olona anankiray vonina hitsoatra hiala amin'ny fahantsana na hiala amin'izay tsy fahombiazana eo amin'ny misy anazy a ka hita amin'ny mpanan-karena tena voniny ity dia manohana zareo ary tena manandratra mihitsy ary izy zay ny tiako tenena aminareo Mauriciana tena tsara ary zareo tena manaja ny zon'olombelona zany hoe zon'olombelona zany tena zava-dehibe indrindra amin'zareo ka rehefa hitany ao aminao zay toetra zay hoe manaraka an'le zavatra tsara misy ao aminy ianao a dia asandrany sy indraindrainy mihitsy ianao ary asandrany atosiny amin'ny tanjonao mihitsy ianao ho tonga amin'le zavatra irinao ary ataon'zareo ambony noho izy mihitsy ary ianao loloaviny mihitsy raha ohatra ka tena hoe zay ny tena izy asandrany ianao zay tiako tena hoe 20 taona ho any ainako teto fa mbola tsy nisy Mauriciana nanambanimbany a fa ny Mauriciana ary ny tena miteny hoe bon garçon ianao ary tena hoe misy zavatra kely anankiray dia ohatrany hoe pimaso makany aminao daholo io zavatra tsara rehetra misy zavatra tsara tian'zareo tsy pihana dia pimaso makany aminao hoe ity olo ity takan'izao ity olo ity takan'izao zany zareo Mauriciana
dia ataovy izay zavatra zay hoe le zavatra tsara eritreretin'ny zareo ananany ataovy anananao avoroeny fa le zavatra ratsy entin'ny zareo mamingavinga sy manambany sy manao tsintsinina anao aminao hoe zay ny zavatra eniny any amin'ny firenenao aza atao hitany eo aminao gasy mangalatra gasy jereo fa tato anatin'ny volana vitsivitsy zay roapolo taona ny anako teto zay ny lamina ny gasy tena tiany zareo maorisianina hatram'izay tena tiany zareo mihoatra amin'ireo vahiny be dia be eto hoe misy Bangladesh, Sinoa, Sri Lankais, Pakistanais be dia be teto fa ny gasy ny tena tiany zareo indrindra. Ny Sinoa voaroaka voaloha teto satria ohatrany hoe baribarianina zany le Sinoa. Dia ndroany tsy navela lasa tsy hitanareo tsy nisy Sinoa intsony teto taloha teto be dia be Sinoa. Nanarak'izay koa ny Bangladesh le nisy an'ilay Bangladesh mifamono le mifanindronantsy. Le enina reo angamba iny tantara iny tsy haiko 2 taona lasa zay mifanindronantsy ny Bangladesh tao amin'ny dortoirany tao dia nanomboka teo dia tsy mahazo miditra eto intsony ny Bangladesh fa ny eto ara zany ohatrany hoe zay tonga eto dia mijanona kely dia alefa mijanona kely dia alefa. Tsy tiany zareo le Bangladesh zay zavatra zay le hoe zay le resaka tsy fandriam-pahalemana zay tsy tiany zareo hisy eto amin'ny firenena. Dia raha nahatsikaritsy taloha ohatra hoe tamin'ny zany fotoana na tamin'ny herintaona aza vao tamin'ny herintaona mbola nilamina be ny gasy teto Maorisy mbola tena hoe nilamina nafinaritra ny zareo sy ny sisa. Jereo tsara fa tamin'ny herintaona rehefa manangan-tsaina ny Maorisianina fetim-pirenena dia miara-miofahofa amin'ny sainam-pirenena eny ny sainam-pirenena Maorisianina ny sainam-pirenena malagasy. Raha natadidinareo nanao publication an'izay mihitsy tamin'ny herintaona. Miaraka ny tontolo eny rehetrarehetra eny ny saina malagasy sy ny saina Maorisianina mifanakaiky eo tamin'izany. Tamin'ity taona ity saina ny Inde no miara-miofahofa amin'ny saina Maorisianina. Misy antony iray hafa ao anatin'izay aloha resaka spirituel fa antony iray tena hoe natonga hoe nindraindray zareo manokana amin'ny malagasy tamin'izany hoe hiendriny ny malagasy milamina amin'ny malagasy manaja tena tamin'izany ny gasy tena tsy mbo nandrenesana vaovao ratsy zany teto Maorisy hoe ohatran'izao tamin'izany mbola hoe zone France zany mpiasa ny zone France ny majorité teto Maorisy tamin'izany fotoana zany. Tena azo lazaina hoe 70 isanjato ny gasy teto Maorisy zone France. Fa taty aoriana nanomboka nisy ohatrany hoe nanomboka ohatrany hoe ny nandroso zany le arikarenan'ny Maorisy dia nanomboka le niala ny bailleur ny mpampiasa vola tany anaty orinasa hafakamba nanomboka niala satria ny nandroso le Maorisy dia tsy zaka ny bailleur intsony le main d'œuvre dia nanomboka fahitiny katikatona daholo le zone France dia amin'izao fotoana izao fa vitsy dia vitsy ny zone France fa niditra teto kosa indray ireo le sehatra anina be dia be ireo. Dia nanomboka niditra teto ireo dia nanomboka miseho amin'izay zao zavatra hadalana sy anina rehetrarehetra zao dia natonga hoe lasa kivy tamin'ilay malagasy le zareo Maorisianina dia reny io ny raha mahita tsy azo afenina intsony reny ny zava-nisy teto nanomboka tato anatin'ny volana vitsivitsy atao hoe herintaona latsaka zay reny ny rahantsika nahita reny ny zava-nisy isan'andro dia andrenesam-baovao ny malagasy eto Maorisy. Andrenesam-baovao tsy meko-tsiny satria lafiny iray ny anton'izay zavatra izay lafiny iray tsy meko-tsiny le ankizy araka le nambara tely am-piandohana hoe niditra tamin'ny sehatra tsy ara-dalàna betsaka amin'izao moa efa manao ezaka be mihitsy zany ny ambasady Madagasikara sy ny tompon'andraikitra malagasy ny fanjakana Maorisianina mijery an'izay sehatra tsy ara-dalàna zay. Be dia be zany le niditra tsy ara-dalàna sy ny be dia be le ohatran'izany teto dia voatery le olona zany mety hoe le karama angambany za manko mahita le izy ohatrany hoe lasa sady andofa hatrany le olona misy le olona le manao visa étudiant sy karazana mandoa an'izao dia lasa kely sisa le vola azony raisina dia alao ngamba an'iny dia lasa mahatonga le olona ohatrany alao ngamba ajanona any zay resaka izay. Fa zay zavatra zay zany tena tiako tsipihana hoe teto hoe milamina ny eto raha zareo Maorisianina ireny za hitanareo misy hoe migaja hono gajaina hono tsy afa-mivoaka an'izany tsisy an'izany tsy afa-mivoaka izany fa tena mivoaka ny eto tena afaka mivoaka ny eto zao hitanareo isaky ny tsy miasa isaky ny mandehandeha ary resaka hoe fanajana ny zon'ny asa eto Maorisy tena hoe manaja zareo rehefa jour férié dia tsy miasa zay ny eto jour férié dia tsy miasa ohatra hoe tamin'iny herinandro io zao jour férié
miasa roa andro de jour férié, miasa roa andro de week-end, de ohatr'izay koa tamin'ny herinandro miasa roa andro de jour férié, miasa roa andro de be de be isaka jour férié de tsy miasa, malalaka be mihitsy ny eto areto tsisy an'izany hoe gadraina fehezina sy ny sisa hidina anaty daholo tsisy an'izany fa malalaka ny matoa fotsiny ka hoe le orinasa na le fanjakana na ny assurance avy amin'ny assurance zay zavatra zay mandray fepetra aminao na am'le daholo tsara de mety hoe fa nahitany zavatra nanafotohana anazy na mety noho ny fiarovana ny ainao zay zavatra zay de nahatonga anazy hoe lasa strict fa zay zany le eto milamina ny eto milamina ary tsara ny asa tsara ny karama tsara ny fiainana milamina ny fiainana za zay 20 taona teto zay tena teneniko hoe tamana ary nafinaritra tao anatin'izay tamana ary nahavitanao zavatra zany misy ny zavatra rehetra hoe tsy possible vitanao raha tany Madagasikara tsy navita an'izany fa rehefa teto ianao de tsatsanao daholo le tanjona ankendrenao sy ny sisa ohatran'izany tsara ny eto reto zay fa mandra-piona daholo